Ny ministera amin'ny rano ny fahadiovana ary ny angovo moa no ministera misahana ny resaka fidiovana sy ny fanadiovana eto amintsika. Ny ministra tompon'andraikitra dia ny ministra Lantoniaina Rasolelson no nitarika ny fanadiovana tamin'ity androandroantera ho an'ny anivon'izay ministera izay. Ny tanjona eto dia ny ampaharitra ny ady atao amin'ny valanaretina samihafa no manadio ihany koa amin'ireo sehatra manodidina. Natao indrindra mba ampaharitra ny ady atao amin'ireo aretina samihafa indrindra ny testa ny hetsika fanadiovana natao tamin'ity andro ity raha ny fanamariana izay nentina ministra ny rano ny angovo sy ny akoranafa androany. Niarany salamy teo anivon'ny ministera no natanteraka ny fanadiovana ny mandina ny ministera androany. Tsy niteo ivelan'ny ministera ihany ny diovina fa ny fandrimana nanadio ny toeram-piasana ny rehetra toy ny tao anaty birao, ny lalatsara sy ny maro hafa ihany koa. Zao zany tsika mamerina mametraka ary manomboka miaina ohatry ny olona rehetra manana fitsipitondratena amin'ny hoe fanadiovana ny tena sy ny manodidina ary ny firenena mba tsy isian'izay vokadratsy izay ka ny efa misy ny volavolana fitsipitondrana zany na ny arrêté zany ho an'ny resaka fanadiovana sy fidiovana ny code de l'eau moa zany dia hoavoaka amin'ity taona ity mba ahafahana mitantana sy mametraka tsara amin'ny tena izy ny resaka fanadiovana zany atao firenena fa io zany miankina aty amin'ny tsirairay ka hatrany amin'ny faratapony ny firenena izany ka hatramin'ireo olona rehetrarehetra antoko aty anankitelo fanjakana tsy miankina fiarahamon'ny firenena tsy fanometsino ataontsika eto fa ny tsara raha dia hoe andeha hifaninana ny fanaova-tsoa dia samy hanao an'izay asa fanadiovana sy fitaizana ny firenena ao anatin'ny madio zay. Efa misy ny fandaminana manokana napetraka manoloana ny fanaovan'ny rehetra ny etika fanadiovana faobe. Efa misy ny camion ny samva zany efa apetraka any manodidina rehetra any andray an'ireo atao hoe fanampiny na hoe fako fanampiny mihoatra ny isan'andro satria anao fanadiovana faobe ny olona dia tsy maintsy isy fanampiny zany mihoatra an'izay na hoe surplus dia reny efa apetraka zany camion ohatra hoe ry amin'ny tribunal ery zany zao satria misy fanadiovana faobe koa eny ataon'ireo ministera marobe manodidina na anosy amin'ny faritra anosy iny dia tsy maintsy isy fakofanoko reny zany dia efa apetraka eny meloa zany le camion andray an'izay dia zay any amin'ny birao rehetra any moa zany eny zareo dia efa misy baka ordure anatin'ireo ministera tsirairay ireo Soskevitry ny ministra ny isian'ny hetsika fanadiovana toy izao farafaratsy ny indroa isan-taona fa tsy voatery andro tsy fiasana izany. Ny ezaka sy ny toe-tsaina tsy fahadiovana sy manadio dia tokony tohizana hatrany.